tonga soa tanaty fandarana meteo indray tsika manolotra ny araba tompo klasy tompo vavy azo vahana trano ny oram-baratra mety arahana tafiotra sy avandra atao anatin'ny 3 andro avy ny amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny faritra ny avoatany ary aty atsimo atsinanana azo orana ihany koa ny amin'ny faritra atsimo Madagasikara ho amin'ny rapitso ny maripana indray dia tsy misy loatra ny fiovan'ny taremarika ho amin'ny alakamisy voalohan'ny volana desambra 2022 ary amin'ny maraina dia ahitana orana tandrifin-drahona ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana ny tapany atsimon'ny faritra anosy androy ary ny ilany atsinanany atsimo atsinanana ahitana sisana orana tandrifin-drahona ihany koa any Antsohihy Sambrano sy Mahajangany ny ankoatr'izay moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko ho amin'ny tolakandro indray dia ahitana oram-baratra mety arahana tafiotra indraindray manomboka amin'iny faritra Diana iny mahazo any Sofia takizay koa any Bongolava Itasy ny faritra Analamanga Vatovavy Fitovinany Anosy Androy ary ny ilany atsinanany Boyeny sy Vakinankaratra Moronmany Hotomatsiatra ary Iorombe ny faritra Ava dia andrahona vitsy na andrahona mitsitokotoko ny andro mahakasika ny maripana indray araka ny voalaza teny am-piandohana dia tsy dia misy loatra ny fiovany ety amin'ny avoatany zao dia 10 hatramin'ny 17 degré celsius eo ny amin'ny amorontsiraka atsinanana sy andrefana kosa ny tolakandro dia 13 hatramin'ny 5 degré celsius ny zoma faharoa ny volana desambra 2022 dia miilana kokoa any avaratra andrefan'ny Madagasikara any rotsakorana takizay koa any atsimo atsinanana any amin'ny faritra atsimo ary aty amin'ny faritra ny avoatany miendrika oram-baratra izay rotsakorana izay marihana tsara mahakasika ny maripana indray no jerentsika manaraka amin'izao fotoana izao 15 degré celsius no ambany indrindra amin'izay zoma izay any Vakinankaratra any amin'ny faritra Isavany ambony indrindra 20 degré celsius ary any amin'ny morontsiraka andrefana ny tolakandro dia manodidina ny 30 hatramin'ny 5 degré celsius ny sabotsy fahatelo ny volana desambra 2022 indray dia tsy dia miova loatra ny toetry ny andro hitoy hatrany ny orana any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny takizay koa ny ety amin'ny faritra ny avoatany any atsimo atsinanana any amin'ny faritra atsimo ny ankoatr'izay moa dia andrahona na andrahona vitsy ny andro mahakasika ny maripana no hojerentsika manaraka amin'izao fotoana izao sady amaranantsika ny fandarana meteo amin'ity alina ity ho amin'ny faritra ny avoatany ny tolakandro dia 10 na 9 na 17 degré celsius ny any amin'ny tendro ny avaratry Madagasikara dia 3 degré celsius no ambony indrindra ary ny any amin'ny tendro ny atsimo indrindrina dia 4 degré celsius dia izay ara no mamarana ny meteo antsika eo amin'ity alina ity manome fotoana anareo ny tenako amin'ny rapitso indray veloma tompoko